Okanapakaompotsika anie ny fiadanan'i Kristy. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha eo noho ny azonay indray mahazo ny anjara tsara ho anay dia ny fianonan'ny teninao. Anjara tsara ho anay tokoa zany mandeha ny teninao zany. Dia aza atao mpihaino manadino zay tompo, fa mbo mpihaino mpakatoa ka tsy hamitaka ny tenanay. Dia mifananao masina anie ampaheranay ho feno fankatoavana anao amin'ny azonay ny teninao indray amin'ity andro an'ity. Amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofo naovana izany vavaka izany. Amen. Ny anjara mofinaina antsika amin'ity andro talata 20 Jolay 2024 ry havana dia Galatiana 5:5-7 ka hatramin'ny 9:20. Galatiana 5:5-7 ka hatramin'ny 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy fa efa natsoina ao amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo izany fahafahana izany, fa mifampanimpo amin'ny fitiavana. Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao, fa raha mifandamatra sy mifampihinana ianareo, tania mifandao mifandingana. Fa hoy izao: mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filàny nofo ianareo, fa nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary fanohitra izy roa mba tsy azonareo manao zay zavatra tianareo, fa raha tariny fanahy ianareo dia tsy ambany lalàna. Fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, falotona, fijejojoana, fanimpotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampandaniana, fisarana, fitokoana, fialonana, famamona, filalaovan-dratsy, ary mitroizany zay lazako aminareo rahateo, tahaka ny voalazako fahiny koa, fa zay manao an'izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famirampana, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany, fa zay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Avelon'ny fanahy isika dia oka andeha araka ny fanahy, aoka isika tsy handany tena foana ka hifampaiky sy hifampialina. Masolo manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Zava-dehibe ry havana ny hoe velon'ny fanahy, zay no ambaran'ity lahatsoratra masina ity amintsika. Zay velon'ny fanahy mantsy dia tsy hatanteraka ny filàny nofo intsony izy. Fantatsika fa isika dia efa natsoin'Andriamanitra ho amin'ny fahafahana, natsoin'Andriamanitra ho amin'ny famonjena. Kanefa raha tsy mitoetra tsara ao amin'Andriamanitra isika, raha tsy mitoetra tsara ao amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, dia miala amintsika zany fahafahana zany, ka tonga andevon'ireo karazan-javatra maro samihafa aty amin'izao tontolo izao ity ianareo. Efa nambaran'i Jesosy indray maka, zay rehetra manota ozy izy dia andevony ota. Raha tika amin'ny teny hafa, zay rehetra manota dia fahatonga ny ota, ary tsisy fahafahana raha tsy eo amin'i Jesosy Kristy irery. Jesosy Kristy miantso antsika manantona azy, tsy avy antsony marina izy, fa ny mpanota tahaka anao no antsony mba azo fahafahana sy fanafahana. Zany fahafahana sy fanafahana zany anefa tsy haintsika mitoetra amin'izany raha tsy velon'ny fanahintsika. Ary zay malaza zava-dehibe ty Galatiana 5:5-7 ka hatramin'ny 9:20. Ny fanahy masina rahateo dia tsy namentsika fanahy osy Andriamanitra, fa ny fanahy masina zay fanahy mahery. Ny fanahy masina dia mahatonga antsika, zay lazain'ny soratra masina ozy Paoly apôstôly, azo herinareo amin'ny latsan'ny fanahy masina nareo vavolombeloko manomboka Jody Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Io zay hery afala mijogo vavolombelona zay. Ary eo indrindra koa ny tenin'ny Paoly apôstôly tamin'ny Timoty zanany hoe: tsika tsy omen'Andriamanitra fanahy osa, fa fanahy mahery, fanahy ny fitiavana sy ny fahonona tena. Koa ny fanahy masina no hananantsika fitiavana. Amin'ny fanahy masina rahateo koa
no alanantsika famonona tena ka zava-dehibe mihitsy ny hoe velon'ny fanahy. Ataona zany velon'ny fanahy zany zay rehetra nandray an Jesosy Kristy ho tompo mpamonjy mantsy, zay nandray an Jesosy dia mino mianarana. Dia zao lazain'ny filazantsara Jaona hoe miny hery tonga zanak'Andriamanitra. Raha tena mino an Jesosy ianao dia omen'Andriamanitra famelan-keloka ary indrindra fanomezana fanamasina. Ary fanamasina rahateo araka lazain'ny Paoly apôstôly amin'ny Romanina 5:5 dia zao no lazainy dia ovakitsika vetivety efa mbaratsika eto matetika izay. Romanina 5:5 varito zao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra satria ny fanahy masina zay nomenantsika nentin'Andriamanitra nampidina ny fitiavana ao am-pontsika. Ny fanahy masina zay nomenantsika nentin'Andriamanitra nampidina ny fitiavana ao am-pontsika. Zay fitiavan'izay no andesentsika amin'ny fontana. Zay fitiavan'izay no afana manarina amin'ny fontana ka andesentsika ny zava-tsarotra rehetra. Fantatsika tsara eto fa ny fanahy masina, ny vokatra voalohany azo avy amin'ny fanahy masina: fitiavana, fivaliana, fiadanana, faharipo, famorapana, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra zany. Koa zay velon'ny fanahy dia tsy velon'ny nofon-tsony izy, fa ny fanahy masina mitarika azy. Ary zay tarihin'ny fanahy masina koa dia lazain'ny soratra masina hoe zanak'Andriamanitra. Koa izy moa no maharesy zao tontolo zao, afa-tsy ny zanak'Andriamanitra sy mino an Jesosy Kristy irery ihany dia tsy horesin'ny fijangajangana ianao, tsy horesin'ny fahalotona ianao, tsy horesin'ny fijejojono ianao, sy ny fanompotsamy, sy ireo zavatra samihafa voatanisa eo amin'ny 112. Ambary eto tsara fa zay manao an'izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Fahavereza manao anjaran'izay mahazo an'izany. Ko miantso anao ny tompo mba hanantona azy. Na dia tahaka ny jaka azy any fotantsika dia vonona izy hanadio antsika tahaka ny oram-panahy. Ary na dia mangatakatraka tahaka ny sily dia ataony tahaka ny vonona fotsy atsony zasy ianao amin'ny fahafahana sy fanafahana. Ary miteza mandray ny fanahy masina. Tsy anaiky tarihin'ny fanahy masina dia tsy handeha amin'ny fankalana ianao fa handeha amin'ny fitiavana. Ary zay mandeha amin'ny fitiavana no mahatanteraka ny lalàna rehetra ary zay voalaza eo amin'ny 5:12 sy 5:12. Tanteraka amin'ny teny iray ihany lalàna rehetra dia zao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Jesosy raha miteny koa hoe tiava ny fahavalinao, ny vavahady izay manenjika anareo. Tsy ho vitanao zany raha tsy manana ny fanahy masinanao. Ka mitiandrano ity miteza ianao tarihin'ny fanahy masina sy velon'ny fanahy, fa raha velon'ny fanahy sika dia tsy hatanteraka ny filàn'ny nofon-tsony ary raha velon'ny fanahy sika dia mendrika ny fanjakan'Andriamanitra. Dia amin'izany tokoa izasy ianao ambara-piavin'i Kristy eny amin'ny lanitra, anaiky ho tarihin'ny fanahy masina amin'ny ataontsika rehetra, manomboka amin'ny zavatra kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra tanterantsika. Eo koa ny fanahy masina mitahaka antsika amin'izany. Amen. Dia raha sy misaotra anao izay raha eo fa efa ela ianao no miantso anay mba hanantona anao satria sitraka ao ny hanome anay fahafahana sy fanafahana. Kanefa zany fahafahana sy fanafahana zany tsy hainay ny toetra amin'izany raha tsy omenao ny fanahinao masina izay. Dia mba hameo ny fanahinao masina manakarivo izay mba naiky zany tarihin'ny fanahinao masina izany amin'ny ataonay rehetra. Fa raha velon'ny fanahy izay maty dia tsy hatanteraka ny filàn'ny nofon-tsony ary zay velon'ny nofo kosa dia tsy andova amin'ny fanjakan'ny lanitra no vinavina satria ny nofo amandahy tsy avelanao andova amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka aoka tombo menao fo vaovao sy fanahy vaovao izay. Aoka ny fanahinao masina anoratra ao am-ponay ny didinao sy ny teninao ka inona no erovanay lalànay tsy voaloto dia ny fitandremana ny teninao sy ny firaketana ny teninao am-ponay. Dia ataovy aminay tsy manakariva tokoa ny teninao dia tsapanay indray fa faniny ny tombontray sy fanazavana ao amin'ny lalànay iny amin'ny tontolo andro ity. Dia amin'izany tokoa ny fiainanay i Jesosy Kristy nampianatra anay ary mivavaka hoe: Rainay izay ny an-danitra, masinona ny naranao, mitonga ny fanjakanao, ataony sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Menao iny ny anona sahazo anay ary mamilany ny elokay tahaka na mialanay izay meloka taminay, izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy lery ary voninahitra manakizay
Amen. Tanterahany tompo amintsika anie zao tsodrano tonona amin'ny anararaisana ka fanamasina zao. Fiadanana anio angala, afitiavana amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Fahasoavana anio amin'ny zehetra ty ny Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Aoko velon'ny fanahy dia tsy hatanteraka amin'ny filan'ny fitsonia ianareo. Voninahitra anio an'Andriamanitra ny ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.